Efa andalina mpamolavolana ilay tetikasa fametrahana birao manokana misahana ny fikirakarana ny antota taratasy samihafa ilaina amin'ny fanondranana ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Ny tanjona ao anatin'ity tetikasa ity moa dia ny anamavanana ny fikarakarana ny antota taratasy ilaina amin'ny fanondranana entana na ihany koa ny fanondranana vokatra. Ravakarandriamanalina, Mamara Samuel. Mahery ny 30 ireo dingana samihafa lalovana amin'ny fikirakarana ny taratasy mpanjakana samihafa ilaina amin'ny fanondranana. Tranga izay mampitarazoka ny asa ialana amin'izany dia efa andalam-pandiniana amin'izao fotoan'izao ny fampiarana ny tetikasa fananganana birao manokana misahana fikarakarana ny taratasy mpanjakana samihafa ilaina amin'ny fanondranana na ny guichet unique à l'exportation. Ministère mivarotra no manao ny procédure administrative rehetrarehetra formalité alohan'ny hanondranana entana ka izy io somary sarotsarotra satria ministère indraindray sy administration any amin'ny hoe 5 any vao afaka manondrana entana dia izay ny eritreritray zany hoe mapetraka izy fa ny trano zany eo ampandiniana ny ametrahana azahoana le trano. Sehatra iray isan'ny miantoka ny fanarenana rahateo-karena ny sehatra fanondranana entana ny ampitan-dranomasina araka nambarany filohan'ny ITBM. Nampatsiva rahateo moa fa noho ny fahatsapana indrindra fa latsaka kokoa ny tahan'ny fanondranana entana ataon'i Madagasikara raha mitaha amin'ny fanafarana entana any ampitan-dranomasina no nahatonga ny mpisehatra misehatra tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny fanjakana malagasy anangana ny ivon-toerana manokana misahana ny varotra iraisam-pirenena na ny CRCI tamin'ny taona 2014. Ankehitriny dia efa niovanarana ho ITBM na ny International Trade Board of Madagascar ny CRCI ka ny alakamisy ariva teo ny lanonana fitokana tamin'ny fomba ofisialy. Fitaovana ity ITBM ity. Fitaovana izay entina ampiroborobo ny fanondranantsika entana makany ivelany. Nefa izany fanondranana entana makany ivelany zany tsy moramora satria misy zavatra be dia be no takina amin'izany. Anisan'izany ny qualité an'ilay produit, ny kalitao an'ny vokatra avy aty amintsika, ny fanarahany ny fenitra iraisam-pirenena. Nanambara ny ambassadeur la France eto Madagasikara Andriamatoa François Goldblatt fa mijanona eo amin'ny tantsorika tamin'ny fananganana ny ITBM no andraikitra la France tamin'ny alalany AFD na ny Agence Française de Développement. Midika izany hoy izy fa anjara ny fitondram-panjakana malagasy izay voafitim-bahoaka aoriana ny fifidianana amin'ny 20 Desambra ho avy izao no maneho ny ezaka entina hampiroboroboana ny sehatra fanondranana entana eto Madagasikara. Raha tahiny ka tafapetraka ny fitondrana ara-dalàna hoy izy dia miverina amin'ny laoniny ho aza ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.